lazao aminay izay andro atongavana izany ary izay famantarana ny fiavinao sy ny fataperana izao tontolo izao. Any firenena rehetra samy mandeha amin'ny anarany Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anarany naharintsika mandrakizay doria. Mialohan'ny tena idirantsika lalindalina mahakasika an'ilay anaran'ilay nahary a dia tsara fantarina antsika fa ny anaran'ny Andriamanitry ny firenena sasany a dia ola ho jerentsika lalindalina tahaka ny hoe ny an'ny musulman, ny an'ny sinoa, ny an'ny japonais, ny an'ny afrikana, ny an'ny karana, mbola idirantsika izay fa ny tsara fantarantsika fotsiny dia tsy misy finoana teto ambonin'ny tany tahaka ny an'ny kristianina izay hoe ilay mesia maty a na monjy ny olombelona dia avy eo nitsangana. Tsy nisy zany mpaminany eto ambonin'ny tany hoe navitany nataony ary voapirofo fa ny ankamaroany a dia mpaminany a olombelona dia maty dia tsisy nitsangana fa dia nanoratra boky fotsiny. Ia, ao anatin'izany zavatra rehetra zany a dia andeha ho jerentsika hoe inona eny amin'ny zavaboary a no miseho ny anarany dia inona no anaporofona fa tena izay tokoa izy. Nilazantsika atao anaty soratra masina fa na baiboly protestante izany na baiboly katolika fa voalaza fa tsy misy anarana aty ambany masoandro mahasola zany anarana zany. Rehefa miresaka anarana antsika dia nahatsamyrery a anarana marina fa tsy hoe anarana petatokona nambamboarin'ny olona izay a taty aoriana. Manona zany zavarehetrarehetra zany a dia andinika jerevantsika, andinika antsika karazana biby ohatra ny hoe gidro zao raisintsika maki zany dia jereva tsara ny endriny eo amin'ny masony sy ny orony a lavalava tahaka ny greka. Ny vavana ny lelana bibilava dia mivoaka iny a dia misy ohatra ny greka. Ny tandroka sera ihany koa dia jereva tsara nge omby manga ohatra dia misitra ny sampatsampakazo a feno y greka. Ny tandrokomby na omby rana io na omby tsotra io na karazana omby rehetrarehetra dia mameno zay. Ny rambona baleine, ny rambona requin, rambona trondro. Ny volomason'ny olona moa matetika koa rehefa mijery indrindra ho an'lehibe volomasony dia jereva tsara fa manome formana ik iode zany. Mba tsy tenenantsika hoe y greka satria ny y greka manko avy amin'ny teny nalaina tamin'ny teny greka fa ny iode dia teny hébreu. Rehefa manangan-tanana ny olona dia le endriky le vatany iny a ny lohany tanany mitrangana anankiroa dia manome y greka. Ny ratsan-tanana dia manome sampakazo tahaka ny y greka. Ny sampakazo ihany koa dia hitantsika an'izany. Ny ratsan-kazo ireny jereva tsara ireny. Ny tsela-baratra rehefa mitselatra ny andro dia jereva tsara ny tselatselatra io fa mizarazara tahaka ny lalan-drà ihany koa. Ny lalan-drano manome y greka, manome iode. Ny ranomandry rehefa mandry eny amin'ny fitaratra dia hitantsika fa ohatrany manome endrika i iode daholo zany. Ny tadio rehefa mandeha eny amin'ny rivotra eny dia jereva tsara ny farany ambany a tsipika ambany dia miakatra anankiroa mizaratra ny afo ihany koa rehefa mirery dia manome endrika iode. Zany hoe maro zany ny zavatra mampiseho ny endrika iode io. Kely tseritreretintsika izany ary tsy hoe tonga ho azy izany fa rehefa tena mandinika tsara ny anaran'ireo nahary nareo namorona antsika ireo zany Elohim moa izy amin'ny teny hébreu a dia izay namorona ny olombelona. Raha mitentsika moa hébreu dia ireo mpifindra monina, vao mitentsika hoe jiosy dia le taty aoriana zay, fa mitentsika hoe semita dia fa hafa koa ny hevin'izay. Manoloana zany zavarehetrarehetra zany a dia tsara ho fantaritsika ao anatin'ny baiboly hoe aiza ary zany e, alefaso amin'izay ary porofoy fa tena hoe le anarana izay lazainao sy torianao io tena marina. Zay mihitsy moa ny tanjony eto. Dia andeha ary tsika hanokatra
any Genesis any anjara antsika mitady an'izay fa misy an'izay hoe lahy sy vavy zay hoe ndeha namorona ndeha sika ozy andeha morona olona tahaka ny eritsika de lahy sy vavy ny namoronany azy de misy raha vakely ary ambany ary de mahita hoe ny lahy isha ISH de ny vavy isha ISHAH de ny hébreu reo ao anatin'ny baiboly protestanta sy ny baiboly katolika ahitantsika zany. Ankoatran'izay ihany koa de efa le voavakintsika le ao amin'ny Matthieu ndreka averentsika aloha le Matthieu le niteneniko teo zany ohatrany hoe karazana exercice tadiavinareo le amin'ny Genesis le misy an'io lahy sy vavy teo fa ao anatin'ny baiboly misy an'izay. Matthieu 5:20 ka hatramin'ny 6:10 ovakitsika izay amin'ny anaran'ilay Mesia. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pafona ny lanitra sy ny tany de tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na de litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-patanteraka izy irery. Hitanareo zany tsy azonao kitikitihana io litera io. Ery ambany misy hoe litera de misy rano vakely de le iode I grec na hoe iode amin'ny teny hébreu IOD. Izay litera kely indrindra amin'ny teny hébreu abidi hébreu. Mandra-patanteraka izy rehetra hoy izy tsy azonao kitihana io. Ny tany sy ny lanitra no foana fa ny lalàna tsy azo foana na ary amin'izany na zov izy mama na mikitikitika rehefa fatany fa tsy maintsy misy inona moa zavatra tsy efa tsy nataon'ny olombelona fatany fa tsy maintsy misy kitika anova de zay ny antony anambarany an'io teny io. De izy ozy natao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy fa na zovo mankatosy mampianatra. Zay ny antony ampianarana an'ity fampianarana momba ny anarana ety satria azo lazaina hoe lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ozy izy ka tokony tsy ataontsika manjavatra ny resaka anarana. Malohana zany zavatra rehetra zany rehefa mamaky baibolitsika ohatra ny am'raisintsika ny amin'ny Jauna any amin'ny Jauna jerevantsika any amin'ny Jauna toko fa vetivety Jauna toko fa aiza moa izy teo ao amin'ny Jauna toko fa 7:10 andininy fa enina de vakitsika izay. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Ahoana ozy izy? Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Izany hoe io anarana io zany na andrareo musulman ary ny Korana ary de miteny hoe Isha fa izy tsy miteny mihitsy hoe Ji fa hoe Isha ozy ny anaran'ilay mpamonjy. Na ny zareo sinoa ary tany aty be mbola resaka zany tsika nirinany hoe les 14 années manquantes du Messie. Mbola ho resantsika daholo zany zavatra zany fa ny tsara ho fantatra de hoe avy amin'ny anaran'le ray zany no jerevana an'io tsy ho very mihitsy zany io. Tsika tsy mbola hiresaka zany hoe trinité sy ny namany zany aloha fa zava-dehibe aloha de hoe fampianarana eto de hoe ahoana no alalàna marina tokoa mahakasika an'io anarana io. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Ao amin'ny teny vavaka mihitsy moa izy. Andininy fa 7:10 toko fa 7:12 ary tsy ho tamin'izao tontolo izao intsony ao izy andefa andeha zany fa izy reto no ohato amin'izao tontolo izao ary izao makany aminao ray masina tehirizy ireo amin'ny anaranao. Tsy misy heviny zany io teny io raha ohatra ka hoe anarana zay fantaritsika hoe Jesosy tompo. Mahita aritsika baiboly amin'izao fotoana zao zay natota voaingana tao ririna kely ny ataontsika 2000 ataontsika hoe 15 angamba niny 12 de nahita mihitsy fa ny boky zay natota tamin'izay fotoana zay de nosoloana tompo daholo hatramin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny testamenta de gaga ny tenanay. Misy manam-pirofo zany fa misy olona masahy mikitika an'io. Mbola ho avy fotoana hotenenana ny anaran'le olona fa mbola tsy zao aloha fa mbola mampianatra aloha tsika mba tsy hanisiany ny fanafitonana hoe manaratsy ohatr'izao.
de nanambara ny soratra masina fa hoe tehirizo nivavaka mihitsy ilay mesia ireo amin'ny anaranao zay menao ahy mba ho ray ihany izy taka ny maraintsika de nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomeny ahy de mbola mivavaka ihany mbola niteny any koa izy tery ambany ary efa nampifantariko azy ny anaranao ary mbola ampifantariko ihany fa maninona mbola niteny ohatran'iny karazana ohatran'ny hoe nanindry ihany izy mba ho ao amin'ny fitiavana zay nitiavana ahy ary izao koa ao aminy zany hoe raha fa amin'ny anarany mihitsy zany no fototra ahafahanao manam-pitiavana namanao tiany namanao ianao mizara mila potehina ny fitiavatena marina voalaza soratra masina ny aparany ny olona ho tia tena ho tia vola mpandoka tena fa de ny anarana fahalalana ny marina ihany ny marina anafaka anareo tsy ho andevo ny ota marina anafaka atsika tsy resaka hoe finoana ihany zany fa naharanofo azy de ny marina fahalalana amin'ny marina rehetrarehetra no manafaka atsika amin'ny fahafahana manafaka atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra manome atsika fitahina manome atsika fahalalana fa zany zavatra ohatran'izany de tena mila fantatsika zany zay de nyresaky tsika teo hoe tany amin'ny genesisy lahy de isa de ny vavy isa ao amin'ny misy ranovoakely dia amin'ny matio misy an'le hoe fanampatariko anao ny anaranao de anao reny le litera kely indrindra de iode de tatsika zany fa tsy afaka zany aloha le ny litera atao amin'ny salamo 7:10 de nanambara fa misy ny iode raha mijery karazana boky tsika ny atao baiboly moa zany de tsara fantaritsika hoe baiboly de fitambarana boky maro ary malala fa ny boky apôkrifo aza de misy tsy ampy na baiboly protestante misy tsy ampy tsy tonga ho azy ingeny hoe tokosy andiny fitambarany tokosy andiny 19 nisany ao anatin'io baiboly protestante zay vakitsika io ao nefa ny baiboly katolika aza misy baiboly apôkrifo reny misy zavatra ilavana an'ireny ao ihany koa ny livre ny Enosh zay boky hafa ihany koa zany misy zavatra tena tsara ho fantatra mila afantarina ny olona zany zavatra rehetra zany satria tena zava-dehibe zany tsy azonao atao zany manolo ny narana hoe i de solonao ji de hoe zay tiako tononony io fa aiko ny manana aiko ny manona anazy raha ny anaranao moa ny atao an'izany hoe koty de ataonao kity ovainao fotsiny ny o de venao solonao i na ny ka solonao ji de ahoana azonao ekena ve hierika venao eny an-dalana tsy hierika mihitsy ianao ary na ny amin'ny copie anao raha manao an'izany de manao osika ianao raha vao manao an'izay ka solonao hoe koty de solonao ji sy ny anaranao na solonao x na solonao u fa tsy azonao solona ny anarana fa zava-dehibe loatra izany resaka anarana izany de tatsika izany fa raha nylaza isika hoe inona le anarana de nanambara izy tamin'ny Mosesy teny amin'ny tendrombohitra hoe lazaon'ny anany anaranao raha inona no lazako ny vahoaka Israely raha ohatra ka miteny de hoe izy lazao zao le izy hatrizay dia izay azo latsoina hoe verbe zany de verbe être na hoe izy mahatonga de mahatonga le anarana le tetragrama hoe YHWH zay midika hoe sofla ihany koa ny dikany na hoe aina roatry izy zany ny andohan'ny aina tsy afaka miala amin'io tsika fa mbola hidirantsika lalindalina ny mahakasika an'izay zavatra zay ao ihany koa ny mahakasika an'io resaka hoe anarana YHWH io izay ahitantsika ny endriky ny tanana izay lazaina fa ny iode moa de midika hoe tanana namorona fa tsy hoe akory hoe zavaboary indray ny andeha hotomponao na ivavahanao fa misy tanana namorona ny zanak'Israely moa raha nahita fahagagana de nahita de lasa tany amin'ny efitra tena tendrombohitra Moizy na Moshe izy amin'ny teny hébreu dia nanao saron'omby volamena ry zareo de lasa le alef ndray zany nivavahana fa tsy le tanana namorona ny lasa ivavahana fa le alef zay moa maha olombelona ny olombelona mitady zavatra pirofo aranofo foana zay le hoe tsy misy marina nezan'ny olona rehetrarehetra na iray na de iray aza ka na za miteny anareo raha de tsy tanteraka fa izay ny antony tsy tenenanay hoe izahay
mpampianatra na hoe inona fa mitory zay fantatray a zay araka fitarian'ny fanahy tsy manaiky ihany koa hoe mpiandry na hoe pasteur na hoe iza tsy misoratena ao am'izany fa de mpitory fotsiny de malala de mampianatra ny alalan'ny fitiavana manoloana zany zavatra izany a dia hotoizantsika ny fampianarana mahakasikely le tetragrama hoe inona zany dika le raisitsika zao izy ao anatin'ny baiboly protestante de misy hoe Jehova de raisitsika le renitsoratra hoe JHWH de any amin'ny baiboly katolika de misy hoe Yahvé de YHWH tarareo samy zavatra samy hafa zany de manontany antsika hoe iza nisy voalohany katolika samy protestant katolika de talohan'izay koa nefa mbola nisy boky hafa koa talohan'nisy ny katolika nisy boky tika teny maro 900 taona lasa 700 taona lasa de ahitantsika karazana boky manambarany eo anarana io ary tena hita soritra ao mihitsy hoe YHWH zay hoe Yahowa fa mbola hazavaina maro be satria be da be koa ny olona mitory an'io anarana io a misy ovainy eo sasany fangaro be de inona ihany ny tena marina de zao ny anambarako anazy any amin'ny Isaia 7:20 ndininy fafolo jerevantsika izay aloha ny a Isaia 7:20 andininy folo ahoana ozy izy ny iza no ampianarana fahalalana raha mampianatra fahalalana ao antsika eto tsy amin'ny herintenako fa mangataka ny herin'ny fanahy andiny fasivo zay 28 9 de hoe andiny 10 ary iza no ampatarina fianarana zaza vao nitazana va nono vao nitsarono va fa didy anampy didy didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika fitsipika anampy fitsipika kely ety ary kely ery zany hoe raha alaitsika tsara an-tsaina tsara zany teny io a vakitsika amin'ny karazana amin'tika teny hafa fandiniana boky hafa satria averiko foana ny atao hoe baiboly a de boky maro be avy amin'ny teny hoe biblioteka de mila mamaky boky ianao fataro ny zavatra rehetra de azony mafy zay tsara de ohatrohatr'izay a le izy rehefa mianatra an'io baiboly io zany mba tsy ho very tsy hoe fijeriko no andeha porofona anaty baiboly ohatrany misy zavatra tianao sakafo tianao de toananao de le fitiavanao ny anoananao an'le baiboly fa tsy le baiboly no tokony anaporofona an'le zay le hoe mandinika ny soratra masina ozy izy ry zareo na marina tsy marina izany isan'andro dininareo soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ka zay a no tsara fantarina antsika fa mbola be da be ny zavatra azo ambara eto tahaka ny piozila na puzzle ny soratra masina miparitaka fananinana atao tahaka izay mihitsy io tahaka ny hoe ny baiboly ny apokalypsy na ny fanambarana na ny amin'ny teny frantsay de hoe révélation ary mampianatra ny olona de natao sarotra mihitsy mba tonga ny olona hikaroka tahaka an'izay koa io anaran'ina natao a letera tsy misy zanatsoratra mihitsy a mba tonga ny olona hikaroka hoe tena tiana azy marina ve hoe inona ny didy tena tsara be de tena voalohany sady tena de tiavan'ilay nahary amin'ny fono manontolo sy ny herinao manontolo de mila mitady anazy ianao a raha tsy nataon'izay koa io tahaka ny boky ny apokalypsy de efa nesoriny zalahy io satria sarotra ny boky ny apokalypsy raha tsy tena olona tena mandinika sy tarihan'ny fanahy tahaka an'izay koa ny anarana raha tsy natao an'izay litera lehibe zay io a dia efa nifoanany zalahy io a rehefa ataotao le anarana mbola vita androlerony ihany nanala le anarana zay zavatra zay zany a tsara fantaritsika fa hotoizantsika ihany a ny fampianarana dia misaotra antsika nanaraka an'izany